Rehefa mety hoendrika fitangorongoronan'olona zany dia natsahatra avokoa noho ny tahotra amin'ny fianaky ny aretina pesta ny eny amin'ny anjerimanontolo eny koa dia voatery nampitsahatra ny fianarany ny tanjony eto dia ny sy ny fahasalamana tsara ho an'ireo mpianatra ahafahana manohy ny taom-pianarana indray. Miatotra amin'ny zoma ho avy izao ny fampianarana eny amin'ny Université Antananarivo sy Toamasina fanapa-kevitra izay noraisy ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa noho ny fisian'ny valaretina pesta amin'ireo toerana roa ireo. Université ny Tamatavy sy ny Université ny Antananarivo zany dia mikatona aloha mandra-pahatonga ny zoma aloha zany satria asina fanafototro moa zany le toeram-pianarana zany tsy midika hoe misy inona akory fa tsy maintsy manao prévention zay tsika satria eny amintsika betsaka ny ankizy be loatra ny fanerasera dia zay zany ny antony andraisana izay fanapahan-kevitra zay. Mikasika manokana ny Universitén'ny Toamasina izay nahitana fitokoana ny mpianatra tamin'ity herinandro ity dia nilaza ny ministra Rasoazana Nera Monique fa tao aorian'ny fifampiresahana teo amin'ny tompon'andraikitry ny université ny ministera ary ny mpianatra dia efa vaovay ny olana mikasika ny bourse ho an'ireo mpianatra noho ny fandaminana ara-teknika eo amin'ny fampidirana jiro kosa dia molana ampitarazoka ny famindrana ny mpianatra amin'ireo efitranona sy mpanamboarana. Hoe olana eo amin'ny mpianatra zany satria nisy ny famboarana ny trano fonenana nisy le asa nisy mabe iny dia natao tsara tarehy ny trano dia rehefa maninona mbola tsy mipetraka hipetrahana mpianatra foana ilay trano. Ny antony dia izao ny tao amin'ilay trano zany dia courant zay hoe éclairage ihany no nampidirina ao. Rehefa avy eo nefa mpianatra dia hoe tsy maintsy mahandro ao anatin'ny trano. Rehefa tsy maintsy mahandro ao anatin'ilay trano zany no ny mpianatra dia tsy maintsy ampiakarina ny force ny courant fantatritsika zay mampiakatra ny force courant midika fa ovana daholo ny installation rehetra sy ny matériel rehetra zay mila vola be tokoa zay tsy mbola ao anatin'ilay fandaniny ao anatin'ny budget'ny université. Amin'izao fidiran'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany izao dia nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ny zanaky ny mpiasan'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa tsy ny teto anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony ihany no nanaovan'ny ministra Rasoazana Nera Monique fanohanana fa toerana maro ho fanohanana ny ray aman-dreny aza sahirana amin'izao fotoana izao amin'ny fampidiran-janaka an-tsekoly.